Aoka-janona ny kajikajy politika ho lasa fitaovan-tseza. Hijoro ny gouvernemanta manomboka izao ho amin'ny fametrahana ny fanjakana tandalana, hirosoana amin'ny fampandrosoana. Sari-piaro ho amin'ny safidim-bahoaka ny gouvernemanta. Io no nambaran'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Volamiranty, izay minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, raha naneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena mialohan'ny vokatra ofisialy ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Eto dia manararaotra ihany koa miantso antsika rehetra satria dia anatin'ny fotoana famoahana tsy hoe ny voka-pifidianana ofisialy isika izao dia nanikabary amin'ny alalan'ny kolontsaina, amin'ny alalan'ny serasera sy ny fantsona rehetra no anehoantsika an'izay sotoavina ny filaminana, ny fitoniana ahafahantsika mandroso marina amin'ny fampandrosoana. Aoka ajanona ary aoka tsy hanana toerana eto Madagasikara intsony ny kajikajina politika sy ny fitiavan-tena amin'ny tombotsoa manokana, fa izotra ny malagasy makany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary hijoro ny gouvernemanta iray manontolo amin'izay fampetrahana sy ny fampanjakana ny tany tandalana eto Madagasikara ary tandro an'izay filaminana mba ahafahantsika rehetra miroso makany amin'ny fampandrosoana. Ny gouvernemanta iray manontolo ihany koa dia miaro sy sari-piaro amin'ny safidin'ny vahoaka malagasy izay malagasy tokony andraikitra ary malagasy mijoro sy vonona ampandroso ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanehoana ny fifidianana ka dia mijoro fitondram-panjakana iarovana izay ary tsy hanana toerana eto Madagasikara ny korontana.